Aleluia. Man'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Avy fahalalaibe kosa ny ara-banantsika rehetrarehetra indray amin'ity sabata mahafinaritra be ity. Falibe indray manao navedana ny tompo amintsika menakavy. Arabaina manokana mihitsy ianao androany nahatratra an'ity sabata farany amin'ity taona 2024 ity. Androany zany ny sabata soratantsika farany hoe 2025. Aleluia. Dia miarabanao manokana androany. Za manokana tena mahatsapa mihitsy hoe nahatafitany taona iny no ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Tena tsapa izany ry havana malala. Ary nahatsapa mihitsy hoe nanana raim-pia, nanana tompo tena nitantana, nanana sakaiza tena akaiky indrindra, tsy nanary tamin'ny andro sarotra sy ny fotoan-tsarotra rehetra. Nampamirapiratra ny tavany teo amin'ny fiainana foana nandritra ny taona iray manontolo iny ry havana malala. Za manokana nahatsapa an'izany ahako androany. Tsy haiko ianao azanavana tena mahatsapa foana hoe zatra reny fanahiko foana hoe tao anatin'iny taona iny mety betsaka ny olona niverin-dalana, betsaka ny olona mety nafanafota ny herintaona ohatran'izao. Tena tao anatina fanampotan-teraka mihitsy izany olona izany, tao anatina fitiavana an'Andriamanitra ny redareda. Mety hoe tena niakatra mihitsy ny ara-panahiny tamin'ny herintaona ohatr'izao fa tonga ny faran'ny taona mety efa tsy hita intsony izany olona izany. Mety ny lasa ny volana maro, lasa ny ady sy ny zavatra isan-karazany, tena mety lasa ny fitahiana ihany koa. Ny mety fanompony an'Andriamanitra. Mety misy olona tany niverin-dalana tamin'iny taona iny amin'ny antony zavatra maro, izay zavatra tsy vaovao, satria na isika na izany olona izany dia azo antoka fa niaina zavatra mitovitovy ihany. Mety sady samy niaina fiakarana ihany no niaina fidinana, mety sady niaina tafio-drivotra ihany no niaina masoandro mibaliaka, mety samy niaina orana mikija ihany sy atsika mamirifiry. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao hoe amaninona ny olona ny voahaingana izany, tafiala tamin'Andriamanitra no izany antony izany. Fa maninona ianao, fa maninona tsika mbola eto androany, fa maninona ry havana malala. Misy fotoana mandinika ny fiainantsika hoe mivavaka tsika isaky ny sabata ohatran'izao dia misy olona mety efa mieritreritra mihitsy hoe efa routine ange izao fivavahantsika izao, hoe efa misy zavatra atao tsy enjery fotsiny hoe tonga ny sabata, mandeha ny commencement, mandeha ny fahadarana maraina, commencement sy ny live rehefa hariva ohatr'izao. Dia amin'ny olona izany mety hoe routine. Dia mety hoy ny olona hoe izany foana ve ny iainana eto fa ry havana malala. Ny zavatra tsy tsapantsika dia izao. Na dia tsika misakafo io aza dia afaka teneniny hoe routine io. Routine angelavana ny fiainantsika. Isika mihinana sakafo isan'andro io, fotsika maraina dia misy fomba fataontsika. Latsika mety mamana dité, mety mamana sakafo, dia tonga indray ny atoandro dia mihinana indray tsika, tonga indray ny hariva dia mihinana indray tsika. Fa tsy mety leo mihitsy tsika mandritra ny taona. Tsy nisy mihitsy hoe ny sakafo intelo isan'andro tsika nandritra ny taona 2025 dia leo tsika. Dia hiteny amin'izay tsika aleo za tsy sakafo intsony. Efa routine be koa izany misakafo izany, routine be koa izany manao course izany. Misy zavatra tsy maintsy vidinao foana isaky manao course ianao, satria tsy maintsy ilainao foana iny. Fa tsy misy olona mihitsy tena tsy hividy an'ilay tsitsony fa leo. Fa za teteny aminao androany, isaky ny mihinana sakafo anankiray ianao dia mahazo hery vaovao indray. Isaky ny mihinana, isaky ny noana ianao dia reraka indray, dia lasa indray ianao mihinana. Dia ny hery hoentin'ilay sakafo nohaninao androany tsy ilay hery noentin'ilay sakafo nohaninao omaly, fa hery hafa mihitsy, hery vaovao hafa mihitsy no omen'Andriamanitra anao, omeny sakafo iny. Dia teteny aminao androany fa tena ohatran'izany mihitsy ry havana malala ity sabata izay tandremantsika ity. Tsisy hafa amin'izany izao sabata tandremantsika izao
amen. Karaha nitandrina sabata foana zany tsika nandritra neny taona 2025 iny dia mety misy olona any leo mitandrina sabata e zany hoe nandritra ny taona dia tandrina sabata foana zany dia eto mitovy foana ihany ny zavatra rehetra atao eto fa za teteny aminao androany fa tsy tafajoro ohatrany eo ianao raha tsy nitandrina sabata ianao nandritra ny taona satria ny hery nomenanao nandritra n'izay sabata imbedebeny fa nitiny tao anatin'iny taona 2025 iny zay riavana no mbola mahatafajoro anao eto androany. Zany no mbola mahatoy-zao anao eto androany ary zany no mbola mahatonga anao manana herina dia niatrehana n'ireo zavatra maro samihafa izay nitranga teo amin'ny fiainantsika reo aza riavana malala. Betsaka angeny zavatra nitranga tamin'ny fiainantsika fa vitanao ny miatrika an'ireny satria ianao nomena hery vaovao, satria ianao nihinana sakafo foana ianao isan'andro, satria ianao nitohanana foana ianao isan'andro. Halleluja. Tena tianao Jesosy. Mahatonga eto ianao androany dia aoko fantatao zany hoe misy Andriamanitra tena nijery manokana ny fiainanao. Andriamanitra tena nomba anao, tsy nanary anao teny an-tsasadalana izy ary tsy namelanao tamin'ny andro sarotra izy, tsy navotsiny mihitsy ny tananao iny. Misy fotoana efa tsika mihitsy miezaka mamotsitra manala mampiala ny tanan'Andriamanitra riavana fa Andriamanitra tsy navelany mihitsy ny tananao antazominy foana satria tianao Jesosy. Tsika androany hisaotra an'Andriamanitra, tsika androany hiteny amin'Andriamanitra riavana malala hoe raha mifarana zao taona 2025 zao Jesosy dia fantatro fa tsy ho voavaliko mihitsy raha ny soa rehetra nataonao raha ny zavatra rehetra nomenao tamin'ny taona iny. Fa androany Andriamanitra tonga eto ahiteranao, tonga eto ahako anandratra anao. Halleluja. Hanome voninahitra ny anaranao Jesosy fa tena tsara ianao. Amen. Lehibe ny fitiavanao Andriamanitra. Misaotra anao zay Jesosy, hiteranao zay Jesosy fa tonga eto androany no fahasoavanao sy ny famindramponao zay lehibe. Amen.
pusaka kaya purawe ini furi samidelana pusaka kaya purawe ini furi samidelana Andriamanitra ndrazy tena mahatsapa mihitsy Andriamanitra hoe tena fahasoavana zao iananay aminao zao androany famindram-po manarona taona anankiray no menao anay farafahakeliny Jehova taona ray no saromanao mba tsy ahitanao ny eloka isiny tsy fahamarinanay teo anatrehanao Andriamanitra nenay tsy efa voatahiry teo an-tananao Jehova tena tsy nisy narovaka anay indeny loza Jehova Andriamanitra filofiry ny olona maty tamin'iny taona 2025 iny Jehova tao daholo na tanora na ankizy na lehibe na antitra na lahy na vavy karazam-pahafatesana maro no nitranga tamin'iny taona iny tany amin'ny firenena rehetra eny Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao ity Andriamanitra fa mbola tsy anisan'ny reny ange zay mbola andreto ange zay Jesosy mbola velonaina tonga soamatsara ito anatrehanao androany narary daholo zay reto inoko fatao anatina intaona iny zay narary mety misy olona tena mety tsisy olona mihitsy tena tsy narary zany nandritra intaona iny fa tranga taminay na de gripa na tazo fa nisy olona ko tany narary ohatranay fa tsy natratra n'ity androandroany ity fa zay Andriamanitra tena nitahinao ary tena natsapy zay fa nametraka ny taona iny teo am-pelantananao zay tamin'ny herintaona tahaka an'izao dia tena nitahinao ny fiainanay misaotra Andriamanitra za Jesosy tena mino fa nanivavaka taminao foana zay nandritra n'iny taona iny nanompo anao zay nandritra n'iny taona iny tsy nisy olona mihitsy teto Andriamanitra hoe vao maika ny ratsy ny fiainany tsy misy olona eto Andriamanitra hoe vao maika tafiditra be dia be ny fiainany tsy misy olona eto Andriamanitra hoe vao maika ny apotika ny fahasalamany miapotika ny tokantranony fa za tena mino fa mifanohitra amin'izany ny zavatra mitranga ary tonga eto rehetrarehetra ito androany atsapa amin'izany atsiaro an'izany fahasoavana nomenao zany Jehova fa tsy nisy zany mehanay an'izany afa-tsy ianao rery ihany angamoa Andriamanitra reny olona maty tamin'ny 2025 reny ihany no tiany devolo maty angamoa Andriamanitra tsy isan'andro ny fahafatesana no mivezivezy mihodina mitady izay ho arapany eto amin'izao tontolo izao ity ary fantatray mihitsy fa raha ny efektifa ny devoly dia tokony tafiditra tao anatin'ny isan'ireny maty reny zay tafiditra tao anatin'ny isan'ireny olona tratra ny accident mahatsiraviny reny zay fa Jesosy malaloha
so ihany fa tsy izy ny tompony teny fa ianao no mbola niteny, ianao no mbola namela Andriamanitra ny fahavelomanay eto androany. Isaoranay ianao zany Jesosy, fahasoavana lehibe sakatry ny sainy zany Jehovah Andriamanitra, tsy misy nanombinana izay tonga anay ny farany taona misaotra Jesosy. Tsika ravana malala tena ahatsiaro fa nisy fahondram-po faran'izay ngeza nidina teo amin'ny fiainanao andra. Nandritra ny 12 volana Andriamanitra tsy nisahatra napidina ny fahasoavany teo amin'ny fiainanao. Nandrakotra anao famondram-po, niezaka tsy nijery izay rehetra mety kitotoana ataonao, izay mety zavatra impiritsika mety mangatsika ngena fanara-panahy. Matory fotsiny eo am-pijerena fandarana, ny kitoto isan-karazany fa varimbarenana isan-karazany. Mety ny sasan'Andriamanitra tena nataonao kitoto tamin'iny taona iny. Fa tsy nanafay anao tamin'izany Andriamanitra, tsy nanasazy antsika Andriamanitra. Ny fanompotsika raha tena atao ny fanomehana, tsy tanteraka ny fanompotsika, tsy ampy ny fanompotsika. Fa Andriamanitra namindra fo taminao. Ny saroman'Andriamanitra zany tamin'ny famondram-pony dia zany tsy nijereny zany. Ny fahalavotsika tamin'iny taona iny, impirenao ny lavo, tsika rehetra dia tena samy laza. Fa tsy lavo tamina fakapanahy, tamin'iny taona iny ndrapana. Ahozy Andriamanitra, ekeko fa lavo, fa mbola za ihany nanary. Endravana malala. Tsy tambo isaina raha ny zavatra nataon'Andriamanitra atsika tamin'iny taona manontolo indravana malala. Teo Andriamanitra nitoetra izy, namaray azy teo amin'ny fiainanao, nitoetra izy tamin'ny mahatompo azy, nitoetra izy ravana malala tamin'ny mahandriamanitra azy teo amin'ny fiainanao, nataony avokoa ny asa rehetra amin'ny mahandriamanitra azy, amaray azy. Alleluia. Eo ianao ohatr'izao ny fiainanao satria nanana ray iny. Misaotra Jesosy malala, miteraka Jesosy malala, manaratra Jesosy malala, fa Andriamanitra tsara iny. Tsika rehetra androny mahatsapany zany hoe ahatsara an'izany fahasoavan'Andriamanitra ny asa zany. Dia tentsika androny hoe tiako ianao Jesosy fahasoavanao manaraka eo an-tananao ny andro Jehova, fanafotiny masoandro irany antsaranao. Isan'andrianao dia isan'andrianao dia tsara foana, ny andro iaina feto an-tany dia tiko iderana anao. No manala haya majeratao efona yana mawaku ataki sadi fabaku sanadra temina
Jesús malala. Amen. Jesús malala. Tena isan'andro ianao natoky, isan'andro ianao teo fona. Andriamanitra lavana tena tsara foana, tsy miova mihitsy izy. Hatramin'izay ka ho mandrakizay Andriamanitra dia tsara foana izy ravana. Tsika miovaova. Tsika efa nahazo ny toetra ny devoly ange tsika. Dia miovaova tsika. Androany tsika tsara, apitsika ratsy indray. Dia miova indray tsika raha afaka apitra. Dia izany foana ny toetra nampitain'ny devoly tamintsika. Ry havana malala. Fa Andriamanitra tsara foana izy teo amin'ny fiainanao. Aminy fa tamin'ny herintaona ohatr'izao ianao nifarananao tamin'ny fandoliana ny taona 2024. Dia natomboka ao tamin'ny fandoliana ny taona 2025. Dia androany mbola faranao amin'ny fandoliana ry havana malala. Fa Andriamanitra tena tsy miova izy. Teo amin'ny fiainanao Andriamanitra tena tsy miova. Nitantananao foana izy. Ny tena marina. Mitombo isan-taona ny fahatsaran'Andriamanitra hitanao eo amin'ny fiainanao. Arakaraky ny anaranao azy. Arakaraky ny anomponao azy. Dia tiany eo foana Andriamanitra hoe apahitako zava-mahagaga indray reto zanako reto. Satria n'Andriamanitra foana mahita olona mbola mijanona manompo azy. Mba hahafahany dravana. Mampiseho amin'iny olona iny foana isan'andro isan'olo. Ahafahan'iny olona iny rehefa tonga ny fotoana tahaka an'izao. Anao bilan iny olona iny dia afaka hita hoe inona ny zavatra nitranga tao anatin'ny taona. Ny tsara ve nibetsaka sa ny ratsy? Raha Andriamanitra ny miaraka aminao dia tsy maintsy ny tsara nibetsaka ny havana malala. Tsy maintsy ny tsara nibetsaka. Amen. Fa ny olona miaraka amin'ny devoly dia hiteny izany olona izany tapitra ihany ty ny 2025. Ohatrany tsy hitako izay zavatra tsara manenako. Ohatrany tsy hitako izay zavatra vitako. Mamarana ny taona amin'ny alahelo. Fa ianao ry havana malala. Faranao amin'ny fifaliana ny taonanao. Faranao amin'ny fandoliana ny taonanao. Satria teo Andriamanitra niaraka taminao andro aman'alina izy. Lalana rehetra nalehanao na vita 7 kilometra ianao tamin'iny taona iny. Fa tsy tratrany accident nge tsika. Inona tsy nandehananao, nandeha avion ianao ka, nandeha tomobile ianao ka, mety nisy nandeha sambo teto. Fa mbola ozy Andriamanitra tsy am'ireny mihitsy ny hahafaty anao. Mbola tiako velona ianao androany. Dia tsika ry havana malala androany iteny eo anaty an'Andriamanitra. Rehefa mbola eto ihany azy Jesosy dia aforotra eto anaty anao. Amolotra lohaly teto anaty anao. Ametrina hitanao azy Jehovah. Fa izany ihany mba azoko atao androany. Izany ihany mba vitako androany Andriamanitra. Tsy mahavita ny mihitsy Sisi nina vitatika ngapana nimanduali kezani afsika tawzani androany. Manandatana msana afsika tawzani androany. Inteni afsika tawzani androany java. Meona Andriamanitra mazana mavita afsika tawzani androany. Amen. Alona
Inang zavatra vitanao. Haleluya. Aku penfitai nama coba. Mana tidak tahu. Mana tidak tahu. Mana tidak mengerti nauku. Kepunang. Ada sejak kau. Fotoana mihitsy androany ndravana tena andraisanao fitaovam-pandrefesanao hoe aiza zao ny fanamponao, aiza zao ianao, aiza zao ny fanirianao an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Raha oharina amin'ny tamin'ny herintaona tahaka an'izao ry havana, raha izao fitaovam-pandrefesanao androany. Aiza ianao, manao ahoana? Sao dia mba efa nena finangatsika ianao io, sao dia mba efa neny emitrary ianao io, sao dia mba nivatanao aza sisa no eto e, sao dia mba nianaranao aza sisa no misoratra eto e, fa nefa ianao efa tsy otsony, ny fonao efa tsy otsony, ny fanahinao efa tena renao mihitsy hoe mangatsika, efa tena miatra ny anatinao mihitsy no mitoromaso. Sao dia mba zany ry havana malala, androany tena tenenao amin'Andriamanitra. Andriamanitra tena hafanao ny fomba very any. Tsika ravana vao mangatsiaka dia very any. Tena tsapa mihitsy zany amin'izao fiainana zao ry havana malala. Fa vao mangatsiaka ara-panahy ny olona dia very. Vao miemitra ny olona ry havana malala. Miandry fotsiny ny devoly. Tahaka ny hoe mpahanankiray fotsiny andrasan'ny devoly amin'ny fihemoran'ny olona. Dia tsy hamelany intsony ny olona. Potehan'ny fiainany.
ataony tsy tafavelona amin'Andriamanitra tsony ry havana malala. Androany raisy ny fitaovam-pandrefesana eny aminao hoe refeso ny fonao, refeso ny hafananao, fa taro ny tamperatioranao androany. Raha sanatsika neny ena androany ry havana malala. Natsika androany ampitombo amin'ny Jesosy indray. Jesosy ampitombo iny hafanao a Jesosy malala. Aza velanao tafasaraka aminao zay Andriamanitra, fa very zay raha tafasaraka aminao. Aiza ny aleharela zao zay no tsy manana anao Jesosy fa androany iverena indray. Androany Jesosy eo kasio indray. Androany Jesosy eo arotsay indray le hafanany afonao androany. Ameno ny fona itsara ihany, hitondra hafanana ny anatina ihany, hitondra fanirina lalina, hitondra etaeta lalina ny anatina indray Jesosy malala. Mety efa nofinofy sy zany etaeta zany, mety efa ely zay nanana zany etaetanao zany Andriamanitra. Efa maty mihitsy zany, mety efa tsy misy tsony mihitsy zany, efa tena mety sarotra mihitsy vao mahita an'izany. Fa androany Jehovah angataka aminao ny fanainao masina tena hikasika anay tsara ihany, ampifony etaeta lalina ny anatina ihany, hitondra aina vaovao indray eo amin'ny fanomponenanao Jesosy, ny fitiavana anao Jesosy malala. Aza velanao variny zay amin'izao fiainan'izao, aza velanao hitoditodika kory ny fonay, fa avelao Andriamanitra anakaiky anao bebe kokoa. Avelao foana Andriamanitra hisisika eo anilanao Jesosy. Amen Jesosy. Afaka mivavaka fenao andrandrafana tena miteny amin'ny Jesosy mihitsy na Jesosy malala. Ho avy indray io taona 2026 io Jesosy mbola tsy fantatro izay zavatra hitranga fa ny angatahako aminao Jesosy malala. Tehirizo Andriamanitra, tazomy ny hafanam-poko Andriamanitra. Ny mpianatra ny avana rehefa laza Jesosy dia izy rehetra sisa miteto dia vao maika any mafy ny fijoroan'ny mpianatra. Ny sarotra ny lalana ny diavina satria izy ireo amin'izay no andeha
izy ireo amin'izay no hijoro amin'ny tongony. Jesosy efa tsy eo tsony, tsy tarika azy ireo tsony Jesosy, tsy solo vava azy ireo tsony eny Jesosy, fa nampidinina ny fanahan'Andriamanitra. Rehefa nidina ny fanahan'Andriamanitra dia nidina tao anatin'ny mpianatra tsirairay avy mihitsy ilay fanahy. Dia samy nanana ny fijoroany tamin'ny kitrokeliny mihitsy ny mpianatra tsirairay avy. Efa tsy nisy Jesosy narahana tsony teo, fa ny herin'Andriamanitra ny nidina. Dia samy nijoro tamin'ny tongony daholo amin'izay. Nanomboka teo tsaratsara ka ny lalàna mpianatra. Samy nanana ny asa fitoriana nataony, samy nanana ny lalana nalehany, samy nanana ny zavatra nijoroany. Fa ny zavatra tao anatiny fotsiny dia zao tokana ny tanjosika rahalahy. Tsika hanompo an'Andriamanitra, tsika hitory an' Jesosy, tsika ho any an-danitra tsika. Dia ny mafy ny fijoroany, ny mafy ny fanenjehany. Fa na dia tsaratsara kaza ny mpianatra, sy ny ova mihitsy ny hafanam-pon'ny mpianatra. Satria ry havana malala, rehefa mihamafy ny fijoroany, rehefa mihamamaivay ny fanenjehany, rehefa mihamamafy ny ady, dia mahery vaika koa ny fomba an'Andriamanitra tsika. Ataon'Andriamanitra fanaraka tsara mihitsy ny eny ao anatin'ny mpianatra, ampy tsara hijoroany amin'ny zavatra izay mitranga eo any, amin'ny ady izay hatrehany, amin'ny fanenjehany. Ka na dia fahafatesana azy ny hery tao anatin'ny mpianatra dia nafahan'ny mpianatra ny atrika fahafatesana ry avy. Ary izany mahatonga antsika rehefa mbola ao anatintsika fotsiny hoe za Jesosy hijoro za Jesosy tsy hiova, za Jesosy mbola tsy miova mihitsy ny tanjoko hatramin'izao, halleloia, fa za ho any an-danitra. Dia ry havana malala, ataon'Andriamanitra mifanahtsahana tsara, ataon'Andriamanitra mifanaraka tsara mihitsy amin'ny zavatra izay diavinao. Andriamanitra izay efa mahafantatra inona ny zavatra hitranga amin'ny 2026 io, tsika tsisy malala an'izany. Fa efa refesin'Andriamanitra koa ny hery ampy hiatrehanao an'io. Raha tsy maintsy hiatrika zava-tsarotra ianao amin'io, dia mahafantatr'Andriamanitra ny hery ilainao hiatrehana. Amen. Raha hotahina be ianao amin'io, dia efa fantatr'Andriamanitra koa ny hery ahafahany miazona anao azy iverin-dalana. Tsy angatsika fa ny ao anatintsika androany no tsika teny. Za tena mino fa ireo mpianatra ireo tao anatin'ny adiny dia niteny tamin'i Jesosy foana ireo, Jesosy tazony izay, Andriamanitra tehirizo izay, azavelanao ihempo izay, azavelanao angatsika izay, halleloia. Fa tehirizo izay Andriamanitra, na dia hiafika fahafatesana azy, tehirizo izay Jesosy. Dia ampy ho an'ny mpianatra ny hery nomena azy ry havana malala. Tsika androany mba hiteny ny za Jesosy tany mafy ahy. Amen. Tsy afotsika rehetra mihitsy ary izany androany. Antiam-pamaranana ny taona 2025 tsika, hitentsika androany za Jesosy. Ekeko fa sarotra ny lalana, ekeko fa tsy mora, fa za Jesosy tany mafy ahy tehirizo. Saruchaza ilala namakani makanandani chana para karaknya sunuk kana masakta nilalanya yusme pura saniu pane sakta navana pane daratikan sakana punya haleluya makanan chane selalu baku kasakana suwano pina no pina
asunifianaku wanawirera tumbo Saruchaza nilalanda makani Makanan chani nafise chana simazulalu vaku sakana siwani izawa kusufa niluna manulo tumpotie muchau sanaraka ala tanumaka tumbo elizawana Anjakisa Asunilitanaku Asulitanaku Wanawirera Tumbo Tanumaka Tumbo Elizawana Anjakisa Asulitanaku Asulitanaku wanawirera tumbo Anjakisa Asulitanaku Asulitanaku wanawirera tumbo tanumaka tumbo elizawana Anjakisa Asulitanaku Asulitanaku wanawirera tumbo wanawirera tumbo wanawirera tumbo Amen na Jesosy manalo. Amen na Jehova. Tsika ravana tokony hisaotra an'Andriamanitra. Jerenao tsara angery avany arakaraky ny mahandroso ny fotoana. Ndrony tamin'ny andro ny zanak'Israely angery avany arakaraky ny nampakaiky ny tany Kanana na betsaka ny fahavalo na angezany zany rindriny Jeriko zany tsy maintsy narody amin'izany. Ny tany Kanana nefa efa akaiky fa ohatrany vao maika ny betsaka ny fahavalo. Arakaiky ny mahakaiky ny tanjona tratrarintsika no mahasarotra ny asa honana io. Za zany teteny amintsika foana hoe io makany an-danitra io tsy mahay mora zany, tsy mahay malalaka zany io. Raha nilaza ny ten'Andriamanitra fa eto tsy tery ny lalana makany dia vitsy ny mahita azy, dia io lalana io tsy miengezy zany, tsy mahay malalaka zany mihitsy io. Fa tery io hatramin'izay dia tery foana io, dia tery foana io, dia tsy miova mihitsy ny habeany io vavahady io fa eo foana io. Fa mifanohitra amin'izany ry havana hoy ny ten'Andriamanitra
ny lalana makany amin'ny fahaverezana kosa dia migodana. Iny ndray zany mifanohitra amin'ilay vavahady ety, iny mengeza foana. Dia mengeza dia mimitatra foana iny. Dia mibetsaka koa ny olona mitsofoka makany. Satria mibetsaka ny olona dia mimitatra ny vavahady. Zany mahatonga anahy miteny aminao hoe io vavahady eto io tsy miova zany. Io kely foana. Tsy mengeza anao finanao fina. Ny zavatra sakatsakana idiranao nefa mibetsaka. Ny zavatra manitona ery amin'ilay vavahady ny lehibe nefa mibetsaka. Dia mety ho zizindrona hoe ty koa tsy miova mihitsy vavahady ty, manera mba hitarina kely amin'izay izy ty, manera mba halalana amin'izay io Jesosy, ataovy ngezangeza amin'izay io. Fa io tsy miova rehefa. Ny fidiranao koa tsy miova. Mengezan'ny olona miditra tsy miova. Ny zavatra takina miditra tsy miova. Ary zany mahatonga anahy miteny anao hoe sarotra ny miditra. Azao tsy tafiditra ianao raha tsy tantanan'Andriamanitra. Tsy tafiditra ianao. Hoy Jesosy hoe tsy misy olona mahay manatona raha tsy efa mitomina raiko. Raha tsy tantanan'Andriamanitra tsy tafiditra eo. Tianao Jesosy. Dao tsika androany teny izy Jesosy asa veranao irery. Ao anatin'izany fandalovana fandehanana any amin'ny tany Kanana zany. Raha nandalo ady ny zanak'Israely vao tonga tany amin'ny tany Kanana, dia aza mieritreritra ianao fa tsy andalo ady ianao vao tonga any an-danitra. Aza mieritreritra ianao hoe ilamina be ny fiainanao dia ho any an-danitra amin'izao fotsiny ianao. Tsy riavana. Misy ady atrehanao. Adi-panahy isan'andro angena atrehantsika eto riavako hoe. Isan'andro ianao misy fakapanahy foana. Isan'andro ianao miady foana. Vao mitady ho variana kely fotsiny ianao dia miverina indray ny sainao. Ino no ty ataoko? Zany foana ny fiainantsika isan'andro. Fa tsy manina nefa izany. Andriamanitra hanome hery ianao. Ankoatran'izany ny ady ara-nofo mbola atrehantsika eto ihany koa. Tianao Jesosy. Totsika androany teny amin'ny Jesosy hoe alofy mahafinaritra anao antiry-titsika androany teny alofy a Jesosy na manonja mafy ny alondrano. Ataotsika mifotsika rehetra amandalo ady ianao androany ataotsika androany teny alofy angataka ny fialofan'Andriamanitra. Afaka ataonao ampandoliana mihitsy androany. Afaka ataonao ampitsanganana. Afaka ataonao ampanangatanana. Anisany androany teny alofy alofa samiaraka aminao. Alofia famiaruka minawa. Alofia. Alofia. Ambani sandrinao. Ambani sandrinao. Alufia famiaruka minawa. Ambani sandrinao. Amanunzama fialundrano yano yalu fakwisanadu arambatu zaiya fenaku ewaminami tweraku Rananunzama finyalundrano yano yalu fakwisanadu arambatu zaiya fenaku ewaminami tweraku Alufia famiaruka minawa.
Manisabinaw Famyanu kamina Sama Finya Lujanu Shalom Yalu Sakri Sanaju Aram Batu Saida Fenaku Ewa Minomi Tweraku Ramadon Sama Finya Lujanu Shalom Yalu Sakri Sanaju Aram Batu Saida Fenaku Ewa Minomi Tweraku Yang tuan nama kumpo I'ma lose a my fleet of fields Simana Nalangat Sinisiano Fanas As Captain Afatiano Tuko Iwano Yano Fatiano Fatiano Yan Kelangawa Teach my own to say, I'm not done, no. It's sorry, no. You will so loud. To go round, Sama, Finya, Lujanu, Yana, Lujana, Jalan Yalu Sakri Sanaju Aram Batu Saida Fenaku Ewa Minomi Tweraku Sama Finya Lujanu Shalom Yalu Sakri Sanaju Aram Batu Saida Fenaku Ewa Minomi Tweraku Amarung Sama Finya Lujanu Shalom Yalu Sakri Sanaju Aram Batu Saida Fenaku Ewa Minomi Tweraku Jehovah Tenha triste no nosso tempo Fitimistoira Acho que é profano A continuam não Façam fantasy Welcome now Iwam nono Ituiran sana kulbel Tumpo Aswan tukani Welcome now Shalom
Davida rehefa namalana tena Andriamanitra tena nampandraisany engagement tanteraka taminy mihitsy. Hoy Davida hoe anao Jehova ny batery fiarovana ho ahy, vatolampy fenako ianao. Ohatrany teteny Davida hoe zanky Andriamanitra tena mandray anao tena ho mpiantoka ny aiko. Raha maninona Andriamanitra dia ianao, fa za tsy manana afa-tsy ianao. Ianao no raisiko mpiaro ahy, ianao no mpanomery ahy, ianao no mpampandresy ahy, ianao mampianatra ny tanako hiady, ianao no mandresy ny fahavaloko. Dia raha maninona Jehova dia ianao zany. Ohatrany hoe nampandraisany Davida andraikitra mihitsy Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Fantatra hoe fa tian'Andriamanitra zany. Tena tian'Andriamanitra nge zany tsika rehefa lehibe dia matetika isika te hiala amin'ny ray aman-dreny. Dia zao zavatra tenentsika hoe zaho tsy tiako intsony raha mbola i dada sy neny no andony écolage ohatra. Tsy mety amiko intsony raha efa lehibe zao aho mbola hiankina amin'ny dada sy neny foana dia mbola hangataka amin'ny foana hoe ataovy izao. Fa za efa te haleo tena amin'izay, za efa te handerery amin'izay, za te hitady zavatra ataoko amin'izay, tsy hanavesatra amin'ny ray aman-dreniko intsony. Fa ny an'Andriamanitra indray teneniko anao fa nohitra amin'izany. Hoy Andriamanitra hoe za mandra-pahafotsy volo anareo, haleluia, dia mbola za ihany no isahirana hitrotro anareo. Satria fantatra Andriamanitra mihitsy fa tsika tsy mahavita tena ry hafa, tsika tsy afaka handerery ry hafa. Raha misy zavatra ilayntsika dia ao aminy ihany no ahitantsika an'izany. Dia fantatr'Andriamanitra, dia nahafaly an'Andriamanitra ny zavatra nataony Davida. Rehefa niankina taminy Davida, nampandraisany Davida andraikitra an'Andriamanitra daholo ny fiainany rehetra, ny manontolony. Halleluia. Ary tsy niova tamin'izany Davida. Na tamin'ny Davida tany anaty alam-bato, tany anaty zohy, na tamin'ny Davida teo amin'ny seza fiandriana. Ozy foana Davida, ianao ihany Andriamanitra, ianao ihany ny tompony andraikitra ny fiainako. Raha resy aho dia ianao zany, raha mandresy aho dia ianao zany, raha maty aho dia ianao zany tsy miaro aho, raha velona dia ianao zany namelona. Zany ry havana, zany Andriamanitsika zany. Andriamanitra tsy ohatran'ny ray aman-dreninao. Misy ny fotoana velomin'ny ray aman-dreny ianao, fa misy ny fotoana ianao indray mamelona ny ray aman-dreninao. Fa Andriamanitra tsy ohatr' izany. Andriamanitra mipetraka ho ray aman-dreninao na ofiny na ofiny, miadidy ianao na roviana na roviana. Matokia an'Andriamanitra tsika, tsy ho lehibe zany tsika. Raha mbola miaraka amin'Andriamanitra ho kely foana tsika, satria mila an'Andriamanitra tsika amin'ny fiainantsika rehetra. Nataontsika ty raha mahafinaritra ity ametraka ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra indray tsika amin'io taona ho avy io, satria ry havana dia miaratsy izao fiainan'izao hoe ny ten'Andriamanitra. Atsisy tsara ohatran'ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Nataontsika amin'ny fotsika rehetra indray zany izany amin'izany Halleluia. Pela tanganao iray afindrindra Allah
ianao e faterana fankatoko ianao mandra-piatananao tsy manana ihany tsy manana ihany ho afaka amkorotahako izay nanaritra Etaotra izay nambatotra Tsy tsafako isony ny fiainana tsy tony ho afaka isoro iaraka aminao Jehovah aminana dia maro aza ireo fahavaloko Azo fiainana etzao za fiainana etzao fa tsy korotandava ary tsy korotandava tsy misy filamina nete filamina nanoety kaveritevitevy sy ororo mafiry nonteriteri sy ororo mafiry isanandro isanandri si chaletizza miaina ao anaty tahotra mampivadiko kody atao miarray si fiatanana saperanao iala tsatsanao aray iala tsatsanao ray afaliwa atitafasaraka aminao afasaraka aminao alleluia tsy tsatako isony ny fiainana sy tony afaka itsoloa iaraka aminana dia maro aza ray favaloko tsy matahotra fa ianao manda fiarovako Amen Jesosy manana ry havana tena marina izany rariny raha mikorotana izao tontolo izao rariny raha mitataina izao tontolo izao rariny raha feno fanahina izao tontolo izao satria tena mahafeno fanahina tokoa izao fiainana izao ry havana ampatahotra isaky ny mahita ny zavatra mitranga ianao dia mieritreritra ny zavatra ho avy ianao dia mieritreritra tokoa ianao hoe ahoana tokoa moa ny tsy atahotra ahoana tokoa moa ny tsy anahy mikorotana tokoa ianao amin'izao tontolo izao aty aminay aty izao dia grevy foana tena ohatry hoe tsisy mamina izany intsony izany fety izany fa grevy ravana malala ny tombono antsika tombono anazy tombono anao dia izao ianao manana ara-panahy ho karakaraina ianao mampalahelo ny olona amin'izao fotoana izao raha tsy manana afa-tsy ny nofo karakaraina tsy manana afa-tsy ny asan'ny nofo eritreretiny tsy manana afa-tsy ny nofo ampifaliana somena fafinaretana mampalahelo ny olona ohatr' izany amin'izao fotoana izao satria efa tsy afaka anao amin'izany intsony
Efa mesarotra ny atongavana amin'izany, memafy ny atongavana amin'izany. Fa tsika zavana misaotra ianao an'Andriamanitra, fa tsy ny nofinao irery ny karakarainao, fa ny ara-panahinao. Azavelanao hidina ny température, azavelanao hidina ny hafanana. Aleloia. Dia hitanao angely, hitanao. Fa izay nofinao izany, lasa tsy misy zavatra metraka amin'ny nofinao rehefa mafana ny ara-pananao. Eritreritra foana izany e Jesosy, tsy eto ny fiainako e. Aleloia. Ho any an-danitra nge za ty Jesosy. Amen. Tianao Jesosy. Ohatra tsika izany ila mahafinaritra izany hoe mafanafana ny ao anatinao Jesosy any. Haleluia. Fa tsy fotsiny rehetra izany androany. Tumponya funi fana yawe sisi ambana tika insule ila ya funi treje mambu afana nasitua Tumponya funi fala inawe sisi abana tika intune ila ya fumi kesewa mafana fana natikua Tumponya funi fala inawe sisi abanga tika intune ila ya fumi kesewa fana natikua Tumponya funi fala inawe sisi abanga tika intune ila ya fumi kesewa Doris Kangwani yaraka idera yaino na Tanzania fanana witni fanay masina izany Antoine fanana baba vanenda tawasu nao Sana inawe Sasa Titana Tuko Atana Wilaya Fana Titana inawe Sasa Titana Tuko Atana Makana Nasitua Tumponya funi fala inawe sisi abanga tika intune ila ya funi tete wangu Makana nasitua Tumponya funi fala inawe sisi abanga tika intune ila ya funi tete wangu Santi kufona
Fanakena we Dali fukuti iluna Viteka fona nino Sati tufona ilu Amini fanakena we Dali fukuti iluna Viteka fona Semuanya sulitana inawe Sisi apana tiga ituye Ina yaku mitwete wangu Mata na nasitu wau Semuanya sulitana inawe Sisi apana tiga ituye Ina yaku mitwete wangu Africa phenomenal. Jumping phenomenal. Haleluya. Tehiry Jesosy zany hafanana izany any. Mitateraka aminay mihitsy zany hoe tsisy hambangatsika tsony. Dia avy eo amboninay eo Jesosy malala. Misaotranao zany amin'ny fiakofana, misaotranao zany amin'ny fotoana androany. Manao rery ny voninahitra. Ianao ny mbola etoy anatrika anay eto foana Jesosy. Ao anatin'ny fitoriteny. Amin'ny latsofina an'izay iainao feonao. Fantatra fa hiteny amin'ny andrainao androany. Miteny fialana ho anay eny izany teny izany. Miteny anao sitrana. Ampahely. Mitondra fiainam-baovao anay tsirairay avy. Anofa, anitsy. Ary izay rehetra sitraponao dia tanterao amin'ity androany ity fa andronao dia Jesosy. Misaotra Andriamanitra. Misaotra Jesosy malalo. Haleluya. Amen. Zay ny fisaorantsika. Ila anankiray farany any hiterantsika n'Andriamanitra dia aorin'azy antsika dia iaintory-teny. Aza mbola miala fa iainy ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Ataontsika ity fidirana anankiray mahafinaritra be ity andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny herintsika mihonety taona vaovao amin'izany fotoana izany sabata voalohany amin'ny taona 2026 amin'ny herin'ny tahaka an'izao na mbola soiny ana ao lanitra Jesosy dia mbola ihonety indray tsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Makasih jadi sedih jangan tenang. Mahasar makakeli yang difitaban si mandau. Mahasar mumiter si bisa cailan nahar. Biasa udah kira panifitaban laporan. Biasa lama kuda atau gimana waktu. Asal minggu sekami baliknya zaman. Mira ragam mana mandunita.
anao mahay saro mankately amin'ny fitiavany sy manao mahay saro momedera sy misaotra ilanahary meteza ho velokira fa ny fitiavany lavorano meteza manao lamako ka ataovy manakiwako Sini dibiana nala, sabi magiri, si manal sale, si jadi sare, chalak jano, mahal sarman kapili kami fityaban si manal, mahal sarmo bide, si misa chayla nahari, bide sa uvelukira kami fityaban lapuran, bide sa manalamakura, atau mimanakiwaku. Langit kami sa hinume, natulungi ufamunze, pamahiray sa mahasana kasikyan, binigasinya, lupa sa rubide, sisa di sere, salat janano, mahal sa magkatili na di fityaban si manaw, mahal sa rubide, simisaw sa ilanaan, lete sa uvelukira pa ni fityaban lapuran, lete sa manalamakura, ataw di manakiwako. Magkasi jadi sere salat janano mahal sarmo magkatili na di fityaban si manaw mahal sarmo bide si misaw chayla nahari bide sa uvelukira pa ni fityaban lapuran mahal si magkasi jaka mahal si magkatili niya mahal si magkasi jaka mahal si magkatili niya. Haleluya. Mbola tsy mitsahatra misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao anay. Mbola tsy mitsahatra ny midera sy makalaza manome voninahitra anao ny amin'ny mbola fatafavoriana eto indray Jesosy malala anatotosa sy anatanteraka an'izao fotoana mamy izao dia ny fitandremana zao sabata masin'Andriamanitra izao. Misaotra indrindra Jesosy iterainy ianao akalazaina ny anaranao manome voninahitra anao zay mandrakizay satria ianao no anton'izao rehetrarehetra izao, ianao no natafavoriana eto, mbola hery sy tanjaka avy aminao mbola nafahanay indray ny riary sy ny tany rehetra sabata masina izao amin'ity androany ity. Jesosy amasino izay omendrika anao, Jesosy tafio ny herinao zahay, Jesosy ampio zahay ary manatreha an'izao fotoana izao ianao ary mivavaka manokana ho an'ireo isa tokantrano isambatan'olona zay tonga eto androany, ianao ny kasika an'izy ireo amin'ny tana maherinao mahagaga, kasika azy ireo ianao kasika ny fony izy ireo ianao ary ihany koa omba azy ireo amin'izay rehetra toony. Misaotra Jesosy atao izao fotoana izao mba tsy tapatapaka ny fotoana, mba tena hoe azo tsara daholo ny connexion anay tsirairay avy raha ohatra nahazo hery tao anatin'ny fiderana ny olona dia mba tahio koa ny mpanomponao izay hitondra ny teny mba hampahery ihany koa ny hafa ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany, mba ho tenin'Andriamanitra tena nangana ny maty, tenin'Andriamanitra nasitrana ny marary, anadio ny abokana ary tena hoe mampisy ny tsy misy mihitsy tsy Andriamanitra izany izany fotoam-bavaka izany toriteny izany. Fanandriana ratsy rehetra ny devoly sy ny satana sy ny frongony dia tsy mahazo manankery tsy manam-pahefana eto amin'izao fotoana izao na dia kely aza amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia, amen. Anao hira anankiray tsika nomboantsika ny fotoana ohatrany tetety dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika dia raha le lehilahy mahery izay tonga manatrika antsika eto androany manatrika andrany atokantrano tsika tsirairay avy ihany
dia omeo voninahitra izy fa mendrika an'izany a amen. Azove mavity marasy fenatsine azove leilay afitin fanay izy manjaki ilake izy sinlamandany urin favany leilay maese leilay malasa tuponilake azakanay leilay maese tuponiese isinunay leilay malasa tuponilake azakanay Sufi lelai malazam fagagane Ize patani ilage Ize sindamanai urin favan lelai maese tuponiese isinunai leilay malasa tuponilake azakanay leilay maese tuponiese isinunay leilay malasa tuponilake azakanay Silaza wanawe, silaza mandakisai. Silaza wanawe, leilai maese tuponiese isinunai. Leilai malasa tuponiase azakanai. Leilai maese tuponiese isinunai. Leilai malasa tuponiase azakanai. Silaza wanawe, silaza mandakisai. Silaza wanawe, leilai maese tuponiese isinunai. Leilai malasa tuponilake azakanai. Leilai maese tuponiese isinunai. Leilai malasa tuponilake azakanai. Halleluia. Arabaina antsika tsiraray avy zay tonga eto indray androany a dia fitadanany tompany ho amintsika rehetrarehetra ry havana malala ao amin'ny tompo. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra tonga soa amin'izao sabata masina izao indray a tonga soa eto amin'ny fotoam-bavaka sy ny toloteny a raha hanao fandarina andramoka izao sy ny akira teo ny groupe zay maresy dia tahiny tompony anamahensoa Meritsoa be anjana tonga soa Anglina Rodriguez artisanay de Madagasikara dia tonga soa ihany koa ary reo daholo ihany ny anarana hitako eto
todiny hoelinina le tonga soa ihany koa tonga soa ihany koa Angèle Pagès, Miriary Andriamalala, Berthe Sava, Hortensine, Eliza Tsiala, Tahiny Jesosy ihany koa Sandola, halleloia. Tonga soa daholo tsika mianakavy a. Dia Noely Fanto tonga soa ihany koa, Soameva tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Anitra Clarisy, halleloia. Izay ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika fefa fotoanan'izany zao. Halleloia. Kodao ary a raisoariny baibolinao a izay ten'Andriamanitra avy hatrany tsika. Androany moa sabata farany. Halleloia. Sabata farany androany a de tena hoe sabata farany a tamin'ity taona ity a mino fa sabata angalanao tsirony a mifanatrehan'Andriamanitra de matoky sy mino fa ity ny amaranantsika azy ity tena hoe tena mamy. Rehefa avy eo tsika tena nokana fotoana kely mihitsy amin'ny fiderana ao anaty Zoom ao. Halleloia. Andao tena faranantsika amin'ny fomba mahafinaritra mihitsy ty sabata ty androany satria sabata farany ity. Amin'ny herin'ny androany tsika fa sabata voalohan'ny taona indray a de fa hiainga vaovao indray. Ijery ten'Andriamanitra tsika hiatrehantsika tokoa an'izany taona 2026 zay ho avy zany a amin'ny asa fanompoana ity. Korintana voalohany toko fasivy teny andininy fa 4 ka hatramin'ny 5 no hatramin'ny 7 no vakitsika. Korintana voalohany tahiny Jesosy a miara-miariniana aza kapatitsy marina ty anay rikaraka asan'ny apôstôly razana Josivy noro malala zeno tonga soa daholo. Halleloia. Ao ary Korintana voalohany toko fasivy a 4 ka hatramin'ny 7 no vakitsika amin'izao fotoana izao. Anaran'i Jesosy manao hoe tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana de samy miazakazaka avokoa nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba azahoanareo ary ny mpiazakazaka rehetra de mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady saroboninahitra mety lo ihany fa isika kosa ny tsy mety lo. Raha izao ary de miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra fa asiako mafy ny tenako mba ho mangana ka ho andevoziko fandraona de efa mitory tamin'ny sasany aza de ho lavina kosa ny tenako. Halleloia. Amen. Tonga soa lavletina erikaraka faly be mahita anareo rehetrarehetra. Halleloia. Ahoana sisy poly tsy fantatrareo va ozy izy fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana de samy miazakazaka avokoa nefa ray ihany no mahazo ny loka. De zany mihitsy reny mpiazakazaka rehetrarehetra teto zany ny fanjakan'Andriamanitra. Fandehanany amin'ny fanjakan'Andriamanitra de noary ny pôly. Enonareo tsara, noary ny pôly amin'ny hazakazaka sy noary ny pôly amin'ny hoe fivavahana, mandeha mivavaka, mandeha miangona, mandeha manao hira fiderana. Tsy zany na noary amin'ny pôly azy fa noary ny pôly amina fiazakazahana, amina compétition tena ohatrany tena mihoatra no reny compétition tena olympique reny mihitsy. Tena hoe tena noary ny pôly amina hazakazaka tena avoleta. Misy karazany, misy nivoany mantsy reny fifaninanany reny. Misy tsika rehefa ny ampianarana manao gym tsika taloha de tongotsika tsara tsy tonga moa tsika de sevitra ery de tsy manino tsy be de tonga zay tonga voalohany koa tsika hoe nahazo copine na nahazo inona moa tena rehefa nanao gym tsika tany ampianarana. Za aloha tsy de nahita hoe inona no mba soa azy tamy tsisy nahazo na bomboary tsy azo rehefa nahazo voalohany fa miakatra io. Hitanareo rehefa tonga ny fotoana rehefa am'le fifaninanana avoleta reny ohatra hoe am'ireny jeux olympiques reny misy an'le olona tao olympien reny zany le olona tena le mpandray anjara amina fifaninanana avoleta reny a de neny reny fa ohatry ny tsy sport tsotratsony, ohatry ny tsy hazakazaka tsotratsony fotsiny. Voalohany indrindra tiako atongavana aloha milohan'ny idirantsika amin'izay de zao ny tany fiazakazahana ry havana de ny asa fanompoana. Ny mpiazakazaka de ny olona mivavaka tsy ny olona eto amin'izao tontolo izao
fa ny olona mivavaka zany hoe ny olona efa ndeha ataontsika hoe kristianina reo daholo ny tonga miazakazaka eo samy manana tena iny mantsy reo vondron'olona mpivavaka reo nisy noa raha mivavaka amin'ny boda manana tsy izy zavatra mpanantenany any nisy lamy raha mivavaka mahome tsy izy zavatra mpanantenany any za tsy fantatro tsy mahay coran itsika manana tanjony tsika miazakazaka manana tanjona isika manokatra fiangolona manokatra asan'andriamanitra mamory olona manana tanjony tsika ny tanjony tsika dia ray ihany ho any an-danitra ho any an-danitra mino fa ninninna asa ataon'ny olona asan'andriamanitra ataon'ny olona dia mifarana am'izay foana ny tanjona hitondra ny olona any an-danitra dia ho any an-danitra ihany koa halleloia dia ny ten'andriamanitra tsy fantatrareo va fa zay miazakazaka amin'ny tany fihazakazahana dia miazakazaka avo raha ohatra zany misy olona hifaninana azo loka dia mila miditra aloha izy miazakazaka raha ohatra eo amin'iny pista fihazakazahana iny ka misy olona miazakazaka ny ivelan-kianjany na tonga voalohany izy na firy ny taony na niodiny impiry izy tsy reraka tsisy ninona ho antenainy any satria tsy eo amin'ny tany fihazakazahana izy miazakazaka izy le olona anakireo ny any fivavahako a manampy mahantra zany hoe dia tsy mahazonareo hiditra fiangonana zany ny ampy fivavahako a dia fanampiko mahantra ny any fivavahako a dia fanaovako marina fotsiny any am'izay alehako ny fivavahana atoroko an'andro any dia ny fivavahana amin'i Jesosy Kristy zay ny fivavahana ampino mahantra tsy olana zany tsy ratsy zany ary mampirisika atsika am'izany ny tenin'andriamanitra fa zay ataontsika am'ireny madingreny dia tahaka ny ataontsika an' Jesosy ampio mahantra tsy maninona zany manaova ihany koa ny marina fa tokony hanao ny marina isika fa ny fivavahana marina dia ny fivavahana amin'i Jesosy Kristy zany lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako aiza le ray any an-danitra alleloia ny fivavahana marina ny fivavahana sy fanampiana mantra ny fivavahana tsy hoe fanaovana marina ihany fa ny fivavahana dia ny fivavahana amin'i Jesosy Kristy tompony sabata ilay ivavahantsika ny kofatsika androany alleloia mila tonga eo amin'ilay toeram-piazakazahana aloha zany dia reo olona miazakazaka rehetrarehetra ireo na reo tena misy anankiray am'ireo a tena tretrika na reo rehetrarehetra ireo a be da be am'ireo ny akoatran'izay mampalahelo daholo maninona mahatonga ny olona mampalahelo maninona no mahatonga hoe rehefa nomboka ny compétition dia tonga dia misy am'ireo olona hampalahelo maninona ireo mampalahelo satria ireo nanoka tena ho an'io fifaninanana io ny fifaninanana tena avoleta hoy izy Paoly amin'ny mialohan'ny ivelantsika amin'io any amin'ny Timoty faharoa Timoty faharoa any amin'ny Timoty faharoa toko fahadimy Timoty faharoa toko faharoa andiny fahadimy aminaran'i Jesosy manao hoe ary misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana saroboninazy izy raha tsy manezaka araka ny lalàna ny mpiasa tany izay misasatra ny tokony voalohany andray ny vokatra hoy Paoly hoe raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana saroboninazy izy raha tsy manezaka araka ny lalàna ary raha misy tokony andray vokatra voalohany dia mipiasa ny tady Paoly zany tena natsapa matetika Paoly a dia manohatra hoariny a amin'ny sport tena fanatanjahantena tena avoleta izay azahoana tena kopy tena tsy misy ohatr'izany
azahoana valosoa tsy misy ohatr'izany ny azakazaka makany an-danitra rehefa namanala hitanareo reo olona rehetrarehetra manao teny mbola kely de efa ho fanina manao sport reny misy tanjona ao anatin'ireny reny tena misy tanjona mazava mihitsy hoe ho champion olympique any ariana any ho champion du monde rehefa any ariana any azo médaille volamena azo coupe volamena ako fa manomboka izy kely de tsy miala ao anatin'ny saily ho champion du monde izy ho champion olympique izy manomboka izy mbola kely le championnat ho ataony mbola afaka 10 taona le championnat ho ataony mbola afaka 5 taona fa izao androany izy de efa mifo maraina hitanareo misy boxeur atao hoe Mike Tyson fantareo zany Mike Tyson zany Mike Tyson vao 20 taona izy de efa champion du monde tamin'ny boxe amin'ny poids lourd misy filozofia ny zimba nafinaritra anahako ary tena hitako hoe tena ilaitsika kristianina zao zavatra ataony izy iny de tena lany fotoana be mihitsy amina izy efa matanjaka raha nalalany tantaran'izy iny nareo de izy vao 10 taona 12 taona de efa mpamaky vavan'olona le tamany efa tonga de vao misy ady zany de atsony izy de izy mitifitra tontondro ny olona to de reseny to de resa tsy mbola resy le adiadinankizy reny zany le Mike Tyson mbola kely de efa tsy adinankizy fa ny azona olon-dehibe ady de ataony KO zany efa nahay ny ady izy efa tena matanjaka be ny tontondrony fa rehefa nanomboka iditra anao boxeur professionnel amizay izy de tsy ny olona tam'le tanjany tsony izy taloha izy mbola tsotsony olona miady kely ery tsisy loka sy kopingazo am'izany fa tenenina fotsiny ary-mafy be Mike Tyson ary tena matanjaky nareo fa tsy mbola nisy nameny inina fa tamin'ny fotoana nanapahany hevitra hoe za koa andeha hiditra anao boxeur professionnel de zao am'izay nataony mifo izy isaky ny amin'ny 3 maraina de izy mifo amin'ny 3 maraina to de mandeha miazakazaka 50 kilometatra 70 kilometatra 80 kilometatra miazakazaka de miverina avy any ndray izy de manao karazana fanatanjahantena be de be ary ny fotoana anatanjahany tenany de betsaka no fotoana angalany aina zao ny mba filozofiany zao izy izy le za mifo maraina be io izy de zao ny eritseritra hoe ny adversairako raha hatry zay zao izy mbola matory ao ny adversairako rehefa le azo an'le iady an'le coupe izy mbola matory izy fantatry sura fa mbola matory izy zao misy ny foazako de zao izy manatanjaka ny tenako izy mandeha matory tena manatanjatena misy nazo professionnel zay koa américaine Michael Phelps tena adiny 7 isan'andro izy milomano zany eo anaty rano foana ny fiainany tsy hitanao anaty boîte de nuit zany izy tsy hitanao manao tennis zany izy fa milomano satria niny izy te azo médaille volamena te ho champion olympique amy lomano izy lomano ny ataony izy raha milomano tsy hoe azo médaille volamena amin'ny azakazaka 100 mètres tsy any izy fa tia milomano izy de lomano ny fiainany de milomano izy maraina milomano izy atoandro milomano izy ariva de na any an-trano izy de mbola mijery inona reny za manana manam-panao boulina eto de mijery eto ry zareo manana manam-panao boulina ako de ry zareo tena miaina amin'ny boulina de tena variny ianao fa ny fotoana rehetra malalaka eo aminy de saika anaovany boulina de mandeha de tonga lavitra mihitsy izy mandeha manao boulina feno azy de ny tena mahavarina anazy izy nareo tonga ao an-tranony zay de mijery télé ry zareo de inona jereny boulina championnat ana boulina concours-na le misy an'le fifaninanana boulina reny mbola jery eo amin'ny télé de eo izy tsy hoe dessin animé iny fa boulina mbola boulina temehatra mbola boulina ihany eo any jereo isaky mietsika de andeha Madagasikara de hitondra boulina andeha zao de boulina zay tena enjana ao nareo izy le boulina
satria te azo loka e misy loka tokony ho azo ao ozy izy paoly miverina am'le resaka Mike Tyson teo sy reo le sportif professionnel reo mahita ny fanatanjahantena ataony reny a ozy izy paoly ny mpiazakazaka rehetra de mahony tena amy zavatra rehetra fiainam-bolona tena mahony tena amy zavatra rehetra rehefa teneny papa ino moa zany ny coach hoe tsy mahazo mihinana ny tena fa tsy mety tsy azahoanao kopy ty de tsy mihinana an'iny izy so de mampitombo ny lanjanao ty de lasa tsy mahazo kopy ianao de tsy mihinana an'iny izy de mahony tena amy zavatra rehetra misy tanjonao ary io mandavataona ary araka ny teniko taminy hoe reny olona hitanao miazakazaka latsaky ny 10 seconde reny ny ofa nandritry ny 5 taona re miazakazaka latsaky ny 10 seconde isan'andro miazakazaka ohatrany imprizy isan'andro mba hiazakazaka moins de 10 seconde afaka 5 taona ary misy mpiazakazaka 7 na 8 anankiray ihany tompoko ny mahazo ny kopy eo anankiray ihany no mahazo médaille volamena eo tsisy médaille volamena roa eo fa ray paolina no hevitra atsika miazakaza toy izany koa ianareo mba azahoanareo raha te ahazo médaille volamena ny lomano ianao mandana aloha milomano te ahazo médaille volamena amin'ny miazakazaka 100 mètres ianao ndana miazakazaka 100 mètres te ahazo médaille volamena amin'ny boxe ianao ndana aloha manao boxe ny angamba lomano loatra ny tikotiko fa rehefa tonga ny fananana boxe de anao boxe ary fa ny mpiazakazaka de mahony tena amy zavatra rehetra rehefa tena reny sportif avolenta reny de tena mahavirindrina ny atsika ty andafy za misy fotoana miona am'ireny hitanareo le ekipa pirenena frantsay amy rugby reny matetika mihitsy tamin'ny heritaona 2 taona ohatra zany de mandeha makandrindra rehefa misy an'ireny le championnat matanjatanjaky reny ohatra hoe tournoi des 6 nations na tournoi de tsy haiko avy rehefa resaka tournoi na rugby reny de misy fotoana mandeha miditra anatin'ireny le toerana misy an'ireny ekipa pirenena frantsay de mahita ny fomba fanatanjahatra reo tena de tsika mieritreritra hoe rugby no atao de manipy baolina foana isa tontolony andro be de be ny zavatra ataony reny manipimipy baolina izy de mitsoratsoraka baolina izy de manao musculation izy nefa baolina no atao manao musculation izy de milomano izy nefa baolina ny atao de avy eo ndray izy mipetraka fotsiny de makaina tena makaina nefa rugby no atao de misy fotoana zareo mianatra mandray taratasy mandray kahie mandray stylo de misy zavatra ianarana tsy fantatry moa le ianarana fa tena mianatra otrany any am-pianarany reny mihitsy de tena misy zavatra ianarana de misy fotoana manao miditra am'ireny salle de sport reny de menoeno hira de ao anatiny daholo reny tsy fialam-boly ao anisan'ny formation daholo anisan'ny fanatanjahantena daholo reny reny rehetrarehetra reny zany ananana tanjona anankiray daholo reny ho champion du monde azo médaille volamena de atao daholo reny rehetrarehetra reny zao nefa rehefa namalala paoly de niteny fa ny sarom-ponahitra azony reny de sarom-ponahitra mety loha ihany sarom-ponahitra mety loha ihany ary ninona zavatra iazakazany eto am'ty tany ty de mety loha daholo tsy haiko nafantatrareo misy ale mpanao trafikana drogue malaza be taloha Pablo Escobar zany Pablo Escobar zany anisan'ny olona nanan-karena indrindra teto an-tany zany fa tsy voaisa ntsony ny volana reny olona rehetra hitanareo reny zany hoe milliardaire hoe tena manafirindrina tany reny fantatra satria mipetraka daholo ny zavatra ananany de hita refesina hoe tia ohatra zao tia zao valeran'ity zavatra ananany ty zao valera fa lisy lehilahy anankiray to Pablo Escobar rehefa natao ny fandinina ino nanan-karena indrindra eran-tany hatram'izay satria zao ny azo mahatonga anazy manan-karena indrindra tsy voaisa ny volany
vo isa tsy hita horefesina azy hoe otrina ary ny volana misy fotoana ny piasan'izy io mandevina vola amy conteneur anankiray alevina any ambanin'ny tany feny vola ravim-bola mety zao lafantatrareo ngambo ty fa zany lehilahy teo Pablo Escobar zany a mandany $2500 $2500 par mois mba atao ina ozy zareo zany vola $2500 par mois zany ivitanany elastika te elastika kely reny ifezana vola le amatorana vola $2500 par mois ivitanana elastika ifezana ny vola le ohatra isaky 5 millions de fezana le elastika zay tsy vidina ohatrin'iny kory $2500 sa mo $25000 tsy de tsony vidina elastika fifezana ny volana azonareo an-tsaina hoe ny volana anazany olona zany de zay toerana misy azy de andevenany vola satria izy tsy manana compte any amin'ny banky satria izy enjehan'ny fanjakana rehetrarehetra tonga de arahan'olona maso na ny appel téléphonique na ny compte bancaire de izy tsy mitazona volany amin'ny banky fa ny azy tonga de vola espèce de vidiny elastika fotsiny vidiny elastika famatorana vola tsy haiko ny tsy zany $2500 na $25000 vidiny elastika ezany zany trafana nao zao elastika firy zao mafia le volanao an-trano ao mba isao hoe azafady manambola be zany lehilahy zany ny tranony miaraka anteny erikany tranony to de vakina ny rindrina rehefa maty izy to de misy coffre misy vola de izy mandevindevina vola zay toerana lalovany de andevenany volany anaty rano any de ny volany koa ny 10% ny volany laniny voalavo lo ohatra zany satria tsy tsara afina tsy voaforo rehefa fena de tsy voafono sase tsara de vita be ny volany laniny voalavo ohatra zany ina ny azaka zany mba hanambola ary le vola tsy afaka de atao iny afenina sianao zany satria tsy afaka andeha ho aiza dikan'izany a fo maraina zany matory alina mahazo vola mety lo tena misy vola ny tena lo ary am'izao fotoana zao mbola be be ny manam-pahaizana ny olona mikaro mividy fitaovana lafo vidy mihitsy itediavana coffre-na fen'ny Pablo Escobar any Colombie sy any Miami fa zao ravana ny zavatra tena mba ny mari amin'ny pôly de zao reno izy raha miazakazaka de mitady saroboninahitra mety lo ihany fa isika kosa ny tsy mety lo ny elastika ininanike mampe mambody tsy mitetery ny elastika o misy fa vola fatotra ihany sisa be misy lina solavli misy fotoana tsy de mitemo matetika rehefa mitety de mampibebe ny elastika mety misy fa vola fatotra sisa tsisy alleloia nefa lenosy izy a de saroboninahitra mety lo fa isika ny tsy mety lo eo zany Paoly a rehefa avy nanohatra ny ty azakazaka ataotsika ty noariny tamin'ny tena fanatanjahantena avoleta ravana de teneniny am'izay manao hoe reny rehetrarehetra miazakazaka amin'ny zavatra mety lo isika raha mivavaka isika raha miditra amin'ny azakazaka zay ataotsika zavatra tsy mety lo miazakazahatsika ianao tonga eto androany io miazakazaka manenjika lery ianao zao manamba izy ato an-trano de nazavaina anazy teo rehefa sabata ohatra zao samy mitsaingotsaingoka sy hita eny fotsiny tsisy fotoana zay mivady nalaovana sakafo andrahoana sakafo be zany rehefa sabata tsy misy fotoanan'izany ape koa commentaire-na rehetrarehetra felastika fa tsisy volavatotra mampatahotra fahatra rehefa sabata ato aminay tsisy fotoana andrahoana sakafo zany ne fa zay zavatra iny teo misy foana misy hoanina foana eo mitsaingotsaingo keo fa raha riva mifankahita fa ny am'izao aloha misy azakazaka mila atao alleloia nanomboka tamin'ny firy tsika ny teto tamin'ny maraina mbola hitoy hatramin'ny firy io
inona zany ataotsika zany ndraindraiky ry havana malala e ozy misy ina rety tena efa andevozy ny fivavahana tsy andevozy ny fivavahana fa ipaoly eto tena miteny asiko mafy ny tenako mangana izy ka andevoziko ina moa tiany paoly tenenina asa fanandevozana ave ny fivavahana mitiany paoly tenenina am'izany de zao mametraka disiplinina tena matanjaka be mihitsy paoly amin'ny fifeheza tena sy ny fanarahan-dalàna amin'ny azakazaka zay ataony havana satria zao paoly io manana tanjona paoly io malala ny ampiny azakazahany paoly io malala ny toerana azakazahany paoly io malala ny tanjona atongavany paoly io malala ny zavatra ho azy ny aorinan'ny fiazakazahany raha milomano ady amin'ny fito isan'andro Michael Phelps ilay champion du monde INBDP champion olympique INBDP tamin'ny natation de satria izy nanoka tena ho am'izany raha androany ve tsika mba ohatra hoe ray andro ao anatin'ny herinandro maraina-parivony andro tsika no mivavaka nefa raka nytelo taminao teo ry Mike Tyson ho champion du monde amin'ny boxe mifoha amin'ny telo maraina miazakazaka tsy mitsahatra ny entraînement raha tsy amin'ny efatra riva de avy eo tena mitandrina sakafo tena katikotiana daholo ny kalorisy ny sisa hoaniny de maninony tsika misy miteny misy mamendry feno tsika ny nareo zany koa defa libe loatra de tontolo andro fe nareo de hivavaka tsy tontolo andro matory tsika amin'ny alina ny tontolo andro zany ngery avana 24 heures tsika nanay nany olona nareo zany koa de iny zany fivavahanareo zany de maraina parivony andro ve tsy de tena maraina akory ary nge amin'ny folo sasany nge fa manomboka ny zomy izany mahita am'izany hoe tena trop be zany tsy trop zany hoaizy sika azakazaka izy sika te ho champion inona ianao inona ny tanjonao kopinona ny tedavinao ny olona milomano adiny fito mandritry ny 5 taona mba azo meday anankiray amin'ny fiazakazahana anankiray tsika mba sabatorotro zany tsika mba eto e ndre tsika fenofendry olona ndre tsika mihitsy mamendry fendry tena tsika enina foana zany ataoko ny azakazahantsika ngery havana malalaka fiainana mandrakizay ny tanitsika ngery havana kalanitra sao de adininao zany reo olona rehetrarehetra reo reo miazakazaka reo misy olona fito miazakazaka manao 100 metre ny anankiray am'ireo ihany ny azo meday volamena ny azakazaka ataotsika ndray ny azakazaka ataotsika ndray de zao zay rehetra miazakazaka afaka azo kopy daholy raha maharitra matoy zay tsy nahazo de tsy naharitra izy zay sika ravana mandry safiboninahitra tsy mety loha ny safiboninahitra zay omenanao aorian'ny azakazaka ao omen'le saribony le tsara marina de tsy azo esorina aminao mandrak'izay de tsy mety loha mandrak'izay misy mpaneho volamena zay resaka taminay nazavanay nampianatrinay momba ny volamena hoe 24 carat 18 carat sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa de izy nareo izy mety hoe 24 carat de tsara be fa 24 karazanao izy tsy afaka atao nin'inony zany malery be mihitsy de tena 24 carat zany tsy azo anaovana firavaka zany ozy izy fa raha anaovana firavaka zany to de mora tapaka kely mora miforotra kely satria arakaraky ny mahabe volamena azy mampalemy azy fa ny tonga le izy ampidinina 18 carat de fa misy zavatra fanamafisana am'izay afangaro aminy de midina any ny carat midina hatrany ny carat de memafy ravana malala ny volamena azakay misy défaut aina mahazo kopy volamena azakay mpoana tsy volamena tena le avolety iny fa manjary tsy mavita kopy misy arangery amana atsika angamba rehefa mba samy nahazo andreny meday kely tsy volamena koly mena kopy de kopy varahana kely
moa tay kopy volamena fa itsika raha mena satro-boninahitra am'izao a arina zao fiazaka zahantsika zao ka mahazo satro-boninahitra taoko amaininy zany de satro-boninahitra tsy mety loha mety tsy volamena ary zany mety mbola misy karazan-javatra volamena ngery havana any an-danitra atao lalana e volamena atao lalana za mety hoe mety tsy volamena ny satro-boninahitra tsika satria volamena zany any ny farany amba atao lalana de mba eritreretinareo hoe inona zany mety ho satro-boninahitra tsika tsy fantatro fa za mino fa satro-boninahitra tena tsy misy oatra zany zay le azaka zahantsika raha ohatra ary tsika ve zany ny ampanantenainatsika satro-boninahitra tsy mety roa fiainana mandrakizay lanitra paradisa soa de misy afaka miteny anao ve androany raha zany koatra ny de efa-telina tsy hita mihitsy nareo tandremana daolo ty rehetrarehetra ty i Paoly de tena miteny zaho izy tsy anaoko tontolo tsy tanao krismasy tsika tam'ty taonty fa tsika tsy makalaza krismasy rehefa misy manontany anareo hoe fa manino nareo tsy makalaza krismasy asa mana zavatra be deabe zao fotsiny valina satria zay tsy manaoko tontolo ozy ny olona manazava io zany olona krismasy ke zao efa io efa andro fidin'ny olona io ny firaraky zao tontolo zao a de nasina toerana fotoana anakiray hoe eto zany atao zay naterano zao zany izy hoe zao tontolo zao mifanaraka ho zany zao tontolo zao de andao atao 25 décembre ny krismasy de lasa daholy am'izay ny fiangonana de asina sapin any amin'ny fiangonana de iny ko databe noely de atramina paster manao satroka databe noely atramina rehetrarehetra tonga de zany izy hoe zao tontolo zao fa inona moa ry avana no ny teren'andriamanitra hifanaraka am'izao tontolo zao ve ny teren'andriamanitra tsika ao anatin'ny ty azakazaka ty miala am'izao tontolo zao mihitsiny ka tsy hoe zay ny mifanarahan'izao tontolo zao de atao raha misy mantanareo no miketo fa maninona reo tsy manao krismasy de zao tenenina satria zay tsy manaoko tontolo miazakazaka tsika misy miazakazaka misy manaoko tontolo zany manaraka an'zay miteneniny zao tontolo zao ozy zao tontolo zao 25 décembre any anniversaire an jesosy pana anniversaire jesosy ka ny tena atsika eo amy baiboly ataovy pana anniversaire jesosy ka ny tena atsika eo amy baiboly mba tsarovy rehefa anniversaire fa tsy nafatesako ve ny tasen'ny tsarovana amy volana avril tsika manao pasika any tsika atsiaro rehefa fatesan'ny kristy mato atsika hitanareo mpifaterahan jesosy efa teo foana hatramin'ny famoronana de efa teo jesosy fa natogavan'i jesosy ho tonga nofongery avany tsy hoe iny ny tena zava-dehibe fa iny de karazana processus iny de karazana dinga rano tsy kely ny olona tsy lasa lehibe ary rehefa lehibe ny olona de alatsadra i jesosy natao ho tonga nofo izy mba ho afaky no atao ambony azo fijaliana mba ho afaky nisy raha jesosy raha nijanona ho fanahy tsisy raha nalatsaka ao atsika fa nitanjona amin'iny de le azo fijaliana de tsy maintsy kely aloha izy de le lehibe de kely izy tao an-tranomby de aveo izy 12 taona de nampianatra de niaka de nanomboka nanao ny asan'andriamanitra izy 3 taona zany angely izy fa tsy de tena mitomany mihitsy fa tonga zazakely jesosy de jesosy zazakely de iny tonga tao betlehema de sisisisisisa naindraytsika rehefa ohatr'izao nenay manokana aloha de tenenainareo mihitsy fa naolo-pantatra na fianakaviana tsy faly amin'ilay tsy manao krismasy fa zao ny avaliray an'ny olona ohatry reny zay tsy manao kitoatoa zay anao taka ny Paoly zay tsy anao kitoatoa alleloia ry havana malala any amin'ny Koritianina any vakitsika Koritianina Koritianina faharoa vakiko ty any ngamba izy ty toko 15 ary vakiko izy ty manonteny toy fa fantatsika fa raharavana ny tranolay atsika tia tany Koritianina faharoa toko 15 mandiny voalohany fa fantatsika fa raharavana ny tranolay atsika tia tany de manana zay voaravitr'Andriamanitra de trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay ny an-danitra ary misy atao anatin'ny tisika ka maniry mafitafin'ny tranotsika izay avy any an-danitra koa fa ho hita mitafy isika fa tsy mitanjaka alleloia fa isika am'izao lay zao de misetino ny mahavisiratsika satria tsy titsika ny an-dahana fa ny mba ho tafiana koa mba hately ny fiainana ny mety maty
ary zay mamboatra atsika am'izany indrindra de Andriamanitra izay efa nanome atsika ny satatry ny fanahy ko matoko mandrakariva isika ka fantatsika fa raha mitoetra amin'ny tena de tsy mitoetra amin'ny tompo fa finoana andanatsika fa tsy fahitana eny matoky isika ka areotsika tsy toetra amin'ny tena fa hitoetra any amin'ny tompo ko de ataotsika voninahitsika ny mba hakasitrahany atsika na mitoetra na tsy mitoetra fa isika rehetra de samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran-Kristy mba andraisan'ny olona rehetra zay zavatra nataony tenany de araka zay nataony na tsara na ratsy ry havana eto am'ty zao tontolo zao ty sika manorina trano ny zavatra aoritsika rehetrarehetra eto a de tsy maintsy ho ravana araka teko taminao teo jereo zany re olona resaka nalaza de olona malaza sy olona mavita zavatra eto am'zao tontolo zao ty fa tsy reo defa reraka ry zareo ozy izy le boxer anankiray atao hoe Mohamed Ali za ozy ny devoly tsisy maresy anahy fa tateriny am'izay tratran'ny aretina efatsefany zao no mba devoly zany ke matanjaka zao no mba devoly zay misy za midevoly ozy izy sady tonga de lesiny daolo zany zay nany fa rehefa reraka am'izay izy de mitondra le tera de todika de fa tsy mahatadidy olona tsy misy fetrany nge zany isika rety koa misy fetra fa zao alleloia raha mijoro hatramin'ny farany tsika raha miazakazaka hatramin'ny farany tsika ny zavatra rehetra oritsika eto le olevina daholo ry havana ny zavatra rehetra oritsika eto tsy maintsy ravana fa ny zavatra iazakazahantsika misy fanorenana ny an-danitra any io tsy ravo io ary raha tsy miemotro ianao de hitsenany io alleloia Petera faharoa toko voalohany andiny fahafolo namara-paranatsika azy Petera faharoa toko voalohany andiny fahafolo amin'ny anaran'ny Jesosy ary am'izany de mahazo toko kokoa rahalahy ampitoetra amin'ny fiantsoana sy fifidianana nareo fa raha manao zany zavatra zany nareo de tsy ho tafitohana akory any mandrakizay zany nomeza malalaka anareo ny fidinina ho any amin'ny fanjakana mandrakizay ho any Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy atsika ny fean'izany de zao maherezytsika maherezy ianao aza manao kitoto fanaovanao kitoto tompoko ny taloha ianao masina tsara zao anao manomboka manomboka miborida manomboka mipotra ny sorokorana ba manomboka ohatry aizy ianao taloha zany tandremo fa manomboka manao kitoto ianao a manomboka mitanjatanjaka kely eny nareo sabata zany moa de manomboka zoom tsika ngery avana miady na folo sasa manomboka zoom mbola ao ampanjiny nareo manao zoom zay taloha mitandro raha sabaty zany a amy fito sasa-manay de fa mitolona amboteazy andeha ho any am-piangonana nokatra fitaovavaka na ririnina io na aviorana na inona efa zany ny atsika mbola misy amroa ihany vo manao ta iny tompo anaty commencement manomboka kitotonge zany misy aminareo resy tory anaty vavaka fiamberanao mbola voavavaka fanomboa de fa misy misotra betsaka tamin'ny tenin'Andriamanitra tahitra tamin'ny Kristy tamin'iny tandremo any so de manomboka manao kitoto a Paoly tsy manao kitoto manam-pialany tety ary zany nangalana anazy aingana so de miverina manao kitoto eo Jesosy nge ravana tena Petera faharoa tsika rasono Petera faharoa toko asoma fa zay le izy Kolosianina voalohany a toko voalohany ny sivy amby roapolo anaran'i Jesosy manao hoe ary atanteraka an'izany ikerezako aina koa sy ezahako fantatry araka amin'ny fiasan'erin'ilay miasa mahery atao anatiko ho am'izany ho amin'ny fiainana mandrakizay ho amin'lay le saribonahitra tsy mety no zany nikelezany Paoly ainy alleloia ary za de teny aminareo fa mila mijoro matanjaka tsika satria mila tanjaka ara-panaravana makany an-danitra zany Jesosy nge niteny an'izany mihitsy hoy Jesosy any amin'ny amaranako azy Matthieu toko faha 1 ambin'ny folo Jesosy any Matthieu toko faha 1 ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo hoy Jesosy hoe ary hatramin'ny androny Jaona mpanao-batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'andro de rombana ary mpandrobaka maka azy ankeliny misy olona malezoleza saka malohatry no tsy vitako fifadikanina fa tsy ahy matsy
zany hoe niandrombaka fanjakan'anatra miaro le miaro toro zany tsy de tena ohatra tsy mety amin'ny tension ky miaro toro iny zany o rapitsa mbola hiditra iasa maraina fa tsy mivitako le iaro tory olona mandrombaka zany olona matanjaka zany maka mikery zany olona matanjaka zany mijoroma hery rombay ny fanjakany lanitra miazaka za haza manao kototo fa ho any an-danitra mitahiny tompany isika tsirairay avy za matoko sy miny fa voarainao ny afatra androany za matoko sy miny fa ny tanan'Andriamanitra mahirany apiditra ao anatinao bebe kokoa izany teny zany raha misy mbola tsy voarainao tsara tamin'ity androany ity fa ny tenin'ny Paoly amaranako azy de hoe any am'le Korintianina teo hoy Paoly manao hoe raha za de mazakazaka tokoa nefa tsy manao kototo ary mamely totondra nefa tsy tombo mamely rivotra fa siko mafy ny tenako mangana ka andevoziko fa drao na de efa nitolo tamin'ny sasany aza de ho laviko kosa ny tenako misy pasteur américain zay nalaza be mihitsy izy fa nampiova fo olona be de be ary efa namoaka pasteur be de be mpitondra fiangonana be de be izy am'izao fotoana zao fa i pasteur io am'izao fotoana zao lasa demoniaka mety hainareo am'izany pasteur te zany loatsy tsy nompo ianara vo mampalahelo izy lasa demoniaka lasa tena misy devoly ary lasa mpanompon'ny satana mihitsy i pasteur io za mino fa ranaoko toto io na anaoko toto ary tsy nasiny mafy ny tenany fa ny olona ihany no nasiny andoatsika ravana manomboka androany tsy ny olona ihany no tenentsika mafy fa ndao ny tenantsika ho tenentsika mafy ndao tena ho andevozina mihitsy ny tenantsika isika ihany no manandevo ny tenantsika asy disipline fanompoana an'Andriamanitra manomboka androany asy disipline fa ny mahatonga anao io mbola tsy mety mandroso tsy asianao disipline ravana rehefa hoe asiana fandarana androany zay zao maly nandeha lavitra zay maly efa objectif mihitsy tao vonengy anao fandarantsika rariva de anao fandarantsika de le fandarana natao ivo le fandarana ny atao tanjona fa tsy hoe miankina am'izay aty ihany aloha fa le fandarana ny atao tanjona de ny zavatra rehetra aorinan'izay mandevitra avokoa aza dina fa andehtsika ravana malala andeha hiazakazaka sika miandro sarim-poninahitra sika za te teny aminao androany hoe aza vela ho fotsitra am-pelatananao aza vela ho fotsitra am-pelatananao efa misy sarim-poninahitra manangasanga any efa nalaina ny refiny lohanao io halleloia efa nalaina ny refiny dohanao io de rehefa nalaina ny refiny dohanao de efa nijerena le izy hoe mety aminao ty halleloia de rehefa mety aminao de efa miandry anao any efa voarefy ny lohanao efa miandry anao any ny sarim-poninahitra rehefanao malala de teny aminao andrano manao hoe aza fotsitra tsony zany aza fotsitra tsony fa andao sika tena metraka ny fiainantsika am-pelatan'Andriamanitra mitoy azakazaka midily amin'ny fazakazana taka ny olona miazakazaka rehetra fa zao aza vela andeha amin'ny kototo aza manao kototo de azo sarim-poninahitra tsy kototo ianao fa tsy mendrika sarim-poninahitra kototo ianao fa tena mendrika sarim-poninahitra fanomeny zanak'Andriamanitra mitahin'ny tompany atsika jereo tamin'ny 2025 izy zay mety kototo rehetra natao de tena hoe Jesosy tsy amerina ny kototo intsony ao ataoko tsara am'izay ny asa fanompoko anao an'Andriamanitra reriny voninahitra de ataotsika ty raha mahafinaritra be ty marantsika fotoana de vavaka ny ato anatin'ny groupe zay maresy rehefa aveo hotahin'ny tompany isika tsiray avy Lalandavitrano aleva ho tonga andanitra misy fitsapana be tsy maintsy aretana ranonamolotena tsy mora famiambe naretatra amine farany mitondra ny anarany Trana levo tu, kadani trani.
ananitra misy fitsapana tsy mantsaretana hoanaminan'olo de tsy mora fambiambe maretatra ny farany mitondra ny anarany de aza mirotra iverindalana asomera hoany afizay anjarana tasimiatanandro mianjara lovana matsisy akane ny satrogo ny nahitra Mizakiza na mama wateza ties anabatika Nera mitujamno ibabaka wando Marita jamni farani mitujanyarani Janawireyani sakaiza Mizakiza Ranamana wachaiza nyambatika Nera mitujamno ibabaka wando Marita jamni farani mitujanyarani Amen, Jesosy malala. Misaotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fataterahany fotoana teto androany. Dia raina mandrakizay ny anaranao ary ankalazaina somem-boninahitra ianao fa fahasoavana avy aminao no natotosany fandarina teto ary fahasoavana avy aminao no nafahanany mizarany hafatra teto Jesosy malala. Ankehitriny Jesosy malala dia ero-pisaorananao zay ety ampamaranana an'ity fotoam-bavaka ity. Jesosy ampianaro zay tsy hanaoko toto. Ampianaro zay azakazaka amin'ny tany fihazakazahana tsy hanaoko toto. Fa santory tamin'ny hafa izay nefa izay no tavela Jesosy any. Tena hoe manomboka androany dia ho adevozonay ny tenanay. Asianay disiplinina ny fanomponanao. Ndreo tsy tafahazakazaka tsara. So tsy mahavory le condition ahafahana mihazakazaka fa hatonga any an-danitra Jesosy any. Dia meo hoe ary zay araka ny tenin'ny Paoly vitan'ny Paoly ange zany no nerin'ny fanamasina tao anatiny dia mba iran'ny fanahinao masina ampahery anay anaitra anay amin'ny toromasonay hitahiry anay ary hitazona anay anaty disiplinina anjo azakazaka masina zay ataonay zao. Misaotra Jesosy malala ny fitevorisy satana fatra amin'ny ranotsy afikitsainka anaty litera ray azy tao anatin'izay torina teo zay voninahitra naranao. Misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Ampanotsika nanavavitsika Berta amin'izao fotoana zao dia raha nanavavitsika Fabiola ivavaka amarana ny fotoana. Amen. Amen. Mankasitraka pastera iara ivavaka isika. Mifatrabetsika anazy Jehovah-Andriamanitra rena izay ny an-danitro satria vita soamantsara ny sabata masina Jehovah-Andriamanitro niazakazaka teo anaty anao izahay nitazomina tompo nandritra ny taona
izay efa mifarana izao ary mamarana tanteraka ny sabatany amin'ity taona 2024 izao. Fifaliana ho anay Jehovandriamanitra mbola tafajoro anay tsirairay avy izay nampita ny teninao nandritra ny taona enganetsy ho latsaka an-tany Jehovandriamanitra. Ho tanteraka aminay koa Jehova ny amin'ny tenin'ny Paoly Tompo Andriamanitra tena hitazominay hatrany hatrany ny amin'ny fitsipika izay omena ho anay. Tena hitazominay hatrany ninona Jehovandriamanitra ny tafidrivotra, ninona Jehovandriamanitra ny fanenjehana, ninona Jehovandriamanitra ny amin'ny fanaovana ny totoan'ny olona izay tsy manka toanao. Halaviro anay izany fa tehirizo eny aminao izay. Tena ho tratrarinay ny tanjona Jehovandriamanitra ho any an-danitra eny amin'ny paradisa soa. Izany no fanirinay, izany no etaetanay, izany no tena antony anaovanay ny amin'ny alalan'izao fiantsona ny anaranao sanandro ny amin'ny alalan'ny fanomponay ianao. Engany Tompo ny amin'izao nanaraka ny fandaharana Tompo Andriamanitra omeo ahy Jehova ny fahatokiana tena hiantehatra amina mandrakariva, tsy hangozohozo ny finoany tsirairay avy fa tena hirehitra hiazakazaka izahay hamakivaky ny taona vaovao. Tena tsy ho hisy ho latsaka izahay Tompo fa ho tazominao amin'ny sandro maherinao. Izany vafoka izany dia reso ho voninahitry ny anaranao masina. Haleluia. Amen. Haleluia. Kita pastora manipulina di mbola iray vavaka ry Jehovandriamanitra reny tsara kita mbola faly sakambera manipulina ny anaranao satria tanteraka sy lavary ny fombavaka reny atao tantoany sabaty. Makasitraka toko malalo fa voapita somantsara izay miafaka tantoany. Jehovandriamanitra vony izay anao tahaka ny Paoly sy anao toto ary vony izay anao disiplinina mitelo tanjona hanaradianao hanao ny fitaponao Jehovandriamanitra ny fiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Tahaka izany koa izay Jehovandriamanitra amin'ny fanofonanao. Tena mila mahony tena koa izay tena mila fiazakazana amin'ny fanofonanao. Tena ahafahanay ahazo ilay loka inona izany fa sady-voninahitra. Haleluia. Ny mahameka ny olona amin'ny tontolo izao Jehovandriamanitra dia miazakazaka amin'ny sady-voninahitra mety ho loka fa izay kosa Jehovandriamanitra tena miazakazaka mba ahazo sady-voninahitra tsy mety lo mandrakizay. Ny fandrakanao izany Jehovandriamanitra izany ny andrendrainay izany mahatonga anay miazakazaka amin'ny fanofonanao. Isorolasitry anay izany hoe fahavalivalinana izany fangatsiahana izany Jehovandriamanitra tehirizy hatramin'ny faran'izay fanofonanao Jehovandriamanitra. Ninona zavatra mitanga sy miteo amin'ny fiainanay Jehovandriamanitra tena indesy izay Jesosy tena hanomba hahony tena amin'ny fanofonanao, hanao ny fitaponao. Haleluia. Mankasitraka anao Jehovandriamanitra tehirizy ny tsirairay avy mba hatramin'ny farany fanofonanao, mba hiazakazaka hitatitra voninahitra mety lo amin'izao tontolo izao fa hiazakazaka hitatitra voninahitra marika mandrakizay. Mankasitraka toko malala satria izay mahatratra amin'ny farany izany no toteny. Mankasitraka toko malala amin'izany teninao izany ho anao rehetra ihany ny voninahitra mandrakizay. Haleluia. Amen. Haleluia. Mankasitraka indrindra amin'izy amin'ny rahavavy rahavavy Berta sy rahavavy Fabiola mpanatin'izay afaka famaranana ny fotoana izay tapitra koa fandarantsika misaotranareo tonga teto nahatratra amin'ny farany navolatsika amin'ny rahalala tsosika tany tompovelana tsomantsarika dia amin'ny latsinainy amin'ny sivy sasany alandrentsika mioneto akiradio mpoanadio toraka-tsaingy.com afanao meno nizapeo akiradio misy tolotenzika ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina samita eny tompo daholo tsika rehetra. Alléluia. Amen. Mizakiza